ambaranjana ronona mony ainy vokatry ny fihotsahan'ny tany. Fiatony ny fampianarana, isy fiantraikany lehibe eo amin'ny fanatanterahana ny fandaharam-pianarana. Famotsim-bola mitentana 2 miliara ariary, misy tambazotra goavana eto amintsika. Antota taratasy miisa 5 no miandry efa 5 taona lasa izao eny anivon'ny antenimieram-pirenena, izay tokony alefa eny anivon'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice. Ny taona 2024 no natafatsanganana ny HCJ. Fitaona ty aorina, zara lasa rafitra andanimbola fotsiny, fa mbola tsy nahitana vokatra hatramin'izay nisiny. Mbola tsy nisy mpitondra na olona ambony niakatra fitsarana teto amintsika, kanefa izany no antom-pisian'ny HCJ. Tsy afaka mietsika ary tsy afaka manao na inona amin'ireo trangana kolikoly mahavoaroy ireo mpitondra ambony, izay nifandimby satria bloqué ary voaro eo anivon'ny antenimieram-pirenena amin'ny alalan'ny maro anisany raharaha. Azo heverina fa misy toromarika manokana momba ny tsy hanenjehana ny fetrisa ilaina ny amin'ny fandefasana ireo antota taratasy ireo eny anivon'ny HCJ, hoy ny solombavam-bahoaka Rabenirina Mamy, izay kestora fahatelo teo aloha teo anivon'ny antenimieram-pirenena. Dia misy ny fetrisa ilaina amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe aroso ny antota taratasy anankiray sa tsy aroso. Dia fatatsika tsara, resaka koroma zany eto, fatatsika tsara fa matoa tsy tratra ny koroma, matoa tsy tanteraka ilay izy dia tsy tratra ny koroma. Zany hoe raha vaditsika amin'ny endrika anankiray dia hoe matoa tsy afaka mandray fanapahan-kevitra satria tsy tratra ny koroma ny commission, dia misy mpikambana ao amin'ny commission zany tsy tonga manatrika ny fivoriana mihitsy. Ary fatatsika fa ao amin'ny anivon'ny antenimieram-pirenena dia fanapahan-kevitry ny maro anisa. Ary rehefa maro anisa no miteny hoe ho avy zahay, dia tonga araka ny fiteniny ankizy hoe tonga masika ary mirodorodo izy. Fa matoa zany tsy mety tratra ilay fetrisa ilaina, izay fetrisan'ny maro anisa io. Matetika eo any amin'ny 2/3 ihany. Rehefa matoa zay tsy mety tratra amin'ny fivoriana rehetra mihitsy ao amin'ny antenimieram-pirenena io fa tsy fivorian'ny commission ny haute cour de justice ihany. Dia misy maro anisa mihitsy ao zany mifehy an'ilay tsy fahatongavana amin'ilay fivoriana. Ka raha raisitsika hoe fisakanana ny fanatanterahana ny asa zay, dia fatatsika hoe avy amin'iza zany ny fisin'ilay sakana amin'ny fanatanterahana ny asa. Ny antony samy manana ny vinavina ny tsirairay avy, hoe mieritreritra ny tenany ho amin'ny any ariana ve reo mpikambana sasany ireo, sa mahazo toromarika ve ireo, sa inona ny antony tsy hahatongavan'izy ireo. Fa zay ihany no sakana anankiray tsy androsoan'ny asan'ny commission ny haute cour de justice eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Olona ambony maromaro no fantatra fa tokony efa niakatra teo anivon'ny HCJ ny antota taratasy mahakasika azy ireo. Efa 5 taona lasa izao. Tozary hafandiovana nefa ny antenimieram-pirenena eto amintsika. Sa taotry ny ho avy, hoy ny solombavam-bahoaka Rabenirina Mamy, nametra mpanontaniana. Ny alakamisy 12 Janoary 2024 teo, tao amin'ny fitsarana tampony Anosy, no nanatanterana ny lanonam-pitsarana nandriketrika, nandraisana ny fianianana sy ny fametrahana ireo solotena avy amin'ny antenimieram-pirenena, izay voatendry andrafitra ny HCJ. Koa andrasan'ny maro indray ny foazan'ireo dossier raha toka tena vonina iady amin'ny tsy maty manota marina ny fanjakana. Toy ireo firenena any ivelany, eo ny ohatra ny Nosy Maurice izay nampisambotra ny Prime Ministre teo aloha sy ny vadiny, eo ihany koa i Frantsa izay nampiatra lalàna tamin'ny filoham-pirenena teo aloha Nicolas Sarkozy sy ny Prime Ministre teo aloha. Ny tsy fisian'ny fampiaran-dalàna amin'ireo mpitondra sy ny olona ambony nanao tao foana teto amin'ny firenena no tena antony mampiempotra any Madagasikara satria mampirongatra ny tsy maty manota, hoy hatrany ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina. 2 miliara ariary mahery ny famotsim-bola hita teto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 2024 sy ny taona 2024, hoy ny teo anivon'ny Samifine. Fraude et évasion fiscale nahosoka sy fantosirana etra avokoa ireo antotam-bola ireo raha ny fanazavana. Ny azo antoka dia tsy ho fotsiny ny marobola fa betsaka ireo sehatra amotsim-bola eto amintsika, hoy ny Fola Nasionaly ny Antoko Mahevo raha nitondra ny heviny makasika ny famotsim-bola eto Madagasikara. Misy tambazotra goavana ihany koa misehatra amin'ny famotsim-bola eto amintsika ary betsaka ny endrika maneho ny fisiany izany, hoy hatrany ny fanazavana.
ary za mino fa tsy zay fotsiny io zavatra io fa misy zavatra any ambadika any amin'ny tsimboly eto amin'ity Madagasikara ty amin'ny lafiny maro izany tsy nahita teto resaka rongony tamin'ny fotoan'andro reny tany Tamatavy reny ireo resaka trano joalajoala ireo resaka fiara mandeha etsero tsisy zay tsy mahafantatra hoe manam-bola marina manan-karena aveo malagasy sa tsy manan-karena mahita reny amina parkina ray efa misy tomobile efa manjatony nefa ny hoe malagasy sahirana mandeha amin'ny ara-dalàna daholo ve reny zavatra mitsangana sy zavatra mihodina reny akoatran'ny pare-pirenena mivoaka atsokosoko ny any ivelany any mbola tsy araky ny samifinina fa ny eto toerana fotsiny zay ka zany zavatra tokony mampieritrretana hoe atraizany ny fahefan'ity fanjakana ty mifehan'ity firenena ty amin'ny lafiny fitantanana amin'ny akabe raha ny fanazavana nataony teo anivony samifinina dia nisehatra tsy ara-dalàna no tena mibahan-toerana amin'ny toekarena eto Madagasikara isan'ny mamparefo ny ady amin'ny osoka araketra sy ny fampitsimbola nefa raha ny fanazavana atrany nilaza ny filoha nasionaly ny Antoko Maeva fa mitaky andraikitra avy amin'ny mpanao politika rehetra izao zava-mitranga eto Madagasikara izao satria rendrika amin'ny lafiny maro ny firenena ary gaboraraka tanteraka ny fitantanandraha eto noho izany mila manova ho amin'ny tsara ny rehetra ary tompona rehetra amin'izany fanovana ny zava-misy ho amin'ny tsaratsara kokoa izany ny malagasy iray manontolo niompana tamin'ny famolavolana ny paikady pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly na ny SNLCC 524 340 ny 20 isanjaton'ny asa rehetra nataon'ny komity mitandro ny fahitsiana na ny CSI nandritra ny taona 424 raha nitatitra nataony androany isan'ny nisongadina koa ny anjara andraikitra miompana amin'ny fahaleovantena ny rafitra miady amin'ny kolikoly toy ny Bianco sy ny PAC na dia teo aza nefa izany tsy tomombana ny ady amin'ny kolikoly sakana amin'ny tsy fahatanterahany izany ireo manam-pahefana izany ny tena sarotra amin'ilay ady amin'ny kolikoly hoe heverina fa tsy manana andraikitra amin'izany ny olona ambony manam-pahefana ary indraindray ilay izy araky ny tseko j'aime bien illustrer amin'ilay film d'action mantsy amin'izao fotoana izao ohatran'ny somary lamody hoe ilay héros zany tratra mibaly izy na maratra izy dia izy ampireny tenany tena zay ny ady amin'ny kolikoly tsy maintsy manapa-kevitra ny manam-pahefana satria ny CSI tsy manam-pahefana anao ny autorisation de poursuite anao ny mise en accusation i juger fa tsy maintsy manam-pahefana ny manapa-kevitra hoe oui tena anao zay ary manateny zay fa ny paikady pirenena vaovao zany no atonga atsika anao pression ataovy amin'izay ny anjaranareo fa manjary ny olona madinika tsy manana protection amin'ny autorisation de poursuite ihany no enjehana ny amin'ny PAC any isan'ny fanambo amin'ity taona 524 ity ny fampiarana ny paikady pirenena vaovao 524 amin'ny alalan'ny fampahafantarana ity paikady ity amin'ireo mpandray anjara rehetra isarak' izany ny fidinana isam-paritra anaovana famelabelaran-kevitra sy atrikasa ho fampahafantarana ny paikady adina amin'ny kolikoly tanjona ny anafoanana ny kolikoly avolenta sy ny tsy maty manota eto amin'ny firenena foanana ny tsy maty manota inona nefa ny ohatran'ny tenenina le izy zay zany le izy hoe ya les paroles fa misy action mifanandrify amin'izany ary ny action mifanandrify amin'izany dia ireo facteur de blocage isan-karazany mahatonga ny sasany tsy maty manota manana impunité satria manana immunité na misy an'izany autorisation de poursuite zany ao anatin'ny version longue de la stratégie c'est-à-dire que page 38-39 nataonay listre sur 2 pages ny immunité rehetra miexiste eto Madagasikara dia raha hojerenareo fa misy daholo police, gendarme, magistrat, douanier, inspecteur des domaines ao anatin'io QR code io ny liste dia ny tsy maintsy ho resahana zany dia hoe ahoana ny anafoanana any ireny blocage
amin'ny poursuite sy enquête ireny mahatonga an'ireo rehetrarehetra voalazy ireo tsy maty manota. Natao androany moa ny tatitra fampafantarana ny zava-bita nandritra ny taona 2024 ho an'ny komity mitandro ny fahitsiana na ny CSI. Androany koa no nampafantarana tamin'ny fomba ofisialy fa tapitra ny fotoam-piasan'ny filohan'ny CSI Saondra Rabenarivo. Mbola tsy fantatra treto ny andimby azy. Tsy tongatonga ho azy fa misy antony manokana ankoatra ny efa voalaza ny fanapahan-kevitry ny filan-kevim-pitantanana ny Frédéric Chebert Seftonga ka nakatona ny masoivoany eto Madagasikara. Fikambanana manana rafitra mazava sy antom-pisihana eto amin'ny firenentsika ity fikambanana ity. Saingy izao nanapa-kevitra ny ala eto Madagasikara ny volana Aogositra izao. Azo antoka fa misy ifandraisany ara-pitantanana misy eto amin'ny firenentsika io fanapahan-kevitra io. Fanafanana tanora, fampianana ara-politika ny tena namantarana ny FS nandritra ny 2.5 taona nisiny teto Madagasikara hoy rary manana mamy izay mpisehatra politika. Razoina hoy izy dia vola verina ny FS teto Madagasikara satria isan'ny nalofana ny malagasy ity rafitra ity kanefa miemitra ny firenena ary mitotongana ny fomba fanaovana politika eto amintsika kanefa izany no isan'ny antom-pisiny eto. Matoa izy nandeha dia misy dikany. Inona aloha ny dikany? Ny ady tsotra fotsiny. Matoa izy reny miala teto Madagasikara dia mahafantatra ny tsy fetehezany ny zavatra rehetra eto amin'ity firenena, indrindra ny fitantanana ny gouvernement ny tiako tenenina amin'izay zany. Ka eto dia efa manaitra asiantsika rehetrarehetra. So dia ambotro-diso toerana ny fizirizirina amin'ny hevitra anankiray. Zao nandeha koa zao ny FES. Za mino fa mbola misy koa anaraka. Aiza ho aiza ny fitondram-panjakana amin'izao. Aza amin'izao mahavita tena tompo fanjakana dia tena sahirana. Mahantra ny fanjakana malagasy. Tsy havita piovan'ny toedrara eto amin'ity firenena tekokony amin'ny resaka lafiny fampandrosoana. Ka izany zavatra zany tokony andinihan'ny mpanao politika rehetrarehetra. Matoa ny teny andao ifampiresaka misy dikany zany. Ka raha zao no mbola hitohy dia misy manantena fa latsaka katerena tena any amin'ny lalindalina kokoa ny firenena malagasy. Ny tsy fahamarinan'ny toeran'ny fitondrana mijoro ankehitriny no isan'ny olana goavana ho an'ny firenentsika. Ny mahagaga, ny mbola iandrasany sampanao politika fotoana amin'ny tokony onana ka andraisana fanapahan-kevitra ho fanavita-pirenena ho iatrany ity mpanao politika ity. Ny azo antoka mantso izy dia mbola betsaka no anaraka ny dia ny FES eto amintsika. Ny tsy tena mahalegitima ny fitondrana amin'izao fotoana zao io no mahatonga an'izao fahasairana antsika zao satria tsy misy stabilité. Ka na olona tokony hanohana zato isan-jato aza ataon'ny resaka symbolika fotsiny hanohanana amin'ilay resaka fiaraha-miasa amin'ny firenena rotota zany. Ka raha isika mpanao politika ny tompona ndraiky mpanjakana indrindra manana fahavononana amin'ny miaraka amin'ny herivelona rehetrarehetra, za mino fa mba mety misy zavatra iova kely ary zay foana ny teneniko 2025 mbola startsika ary mbola nanana fieritreretana hoe andao hanova fomba fiasa amin'ny fanaovana politika eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ny fantatra dia tsy ny IFS eto Madagasikara ihany no akatony fa FS amina firenena misy valo hafa ankoatran'ny Madagasikara. Voalaza fa vokatry ny fiainan'ny vola azo avy amin'ny gouvernemanta allemand no antony'ity fanapahan-kevitra ity. Raha ho an'ny Madagasikara manokana dia betsaka ireo lazaina fa mpitarika na leader na azo fiofanana ahitarika atao amin'ny FS. Hatreto anefa tsy misy fiantraikany vaingana amin'ny firenena ireny fanofanana ireny hoy ny faneho-kevitra. Manakihana mafy ny fitondrana amin'ny fitantanana ny vola iadina mitazomoka amin'ny vondron'ny iraisam-pirenena misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS. Tsy misy vokatra tsara eto Madagasikara araka ny nambaran'ny OMS. Rehefa mitombo ny famatsim-bola natokana ho amin'izany dia mitombo ny isan'ny olona voan'ny tazomoka eto Madagasikara raha ny fanazavana. Manomboka amin'ny $3 tapitrisa ka hatramin'ny $7 tapitrisa amin'ny famatsim-bola azo amin'ny Madagasikara iadina mitazomoka. Saingy nahatratra 9 tapitrisa ny isan'ny olona voan'ny tazomoka teto amintsika tamin'ny taona 2024. Araka ny tatitry ny OMS, firenena voalohany eran-tany manana olona be indrindra voan'ny tazomoka i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Etsekilany anefa tsy mahavita manolotra tatitra mahafa-po ny fitondrana ankehitriny momba nampiasana vola natokana ho an'ny ady amin'ny tazomoka. No tanteraina androany teto amin'ny bureau-ny distrika Ambohidratrimo ny fandraisana tamin'ny fomba ofisialy
ireo fitaovana izay novidina tamin'ny alalan'ny vola ho tantsoroka ho an'ny fampandrosoana na ny siady. Ankoatra ireto moto ireto dia misy ihany koa ny kojakoja fanorenana na ny matériaux de construction. Voalaza fa andiany voalohany ireto fa andalam-pitaterana ny andiany faharoa. Tsy nisitraka siady ny distrikana Ambohidratrimo nanomboka ny taona 2024 raha ny fanazavana. Fanapahan-kevitra ny aingana tamin'ny fanadiadiana ny filana eny fotony no antony nividianana ireto fitaovana reto hoy ny fanazavana. Nahoana no ireo dia satria tafiditra tao anatin'izay sosokevitra sy fangatahana voaray avy amin'ireo sapandrara sy vondrom-paritra isan-karazan'ireo zany ny moto nahazo moto moa zany androany dia ny lehiben'ny boriboritany distrikena Ambohidratrimo misy commune 420 ary tena misy tena lavitra misy any amin'ny 20 kilometatra mialy ato amin'ireny vohitra ny commune sasany ilainy zareo amin'ny fanatanterahany andraikiny dia rehefa nakatoavina teo anivon'izay fivorina nanaovana ny programme d'emploi zay dia ireo izy ireo tonga maninona no matériaux de construction fitaovana fanorenana dia satria rehefa nidinira dia tsotsotra kokoa ny mitantana fitaovana fanorenana noho ny manao fanorenana iray manontolo satria ohatra misy ireo commune efa manana ataontsika hoe mpiara-miombonantoka amina tetikasa anankiray dia matetika eo amin'ilay anjara ny mpahazo tombontsoana ny apport du bénéficiaire no mampihitsoka ny fifampirarahana dia mba anjaran'ny solombavam-bahoaka zany no manampy an'ireny commune ireny amin'ny alalan'ny siady miantoka ilay apport ny bénéficiaire dia anafainganana ny fanatanterahana an'ireny asa ireny no antony nividianana fitaovana fanorenana avy hatrany na izany na tsy zany aza ny fitaovana voaraintsika androany dia mbola vo apahany voalohany fotsiny satria marihana fa neto amin'ny distrikena Ambohidratrimo dia nanomboka ny taona 2024 no tsy nisy siady intsony zany hoe 2024 2024 telo 2024 indrindra no antenaina fa hitambatra atoato dia ireo no entana ampahany voalohany voaray fa akoatran'ireo misy ihany koa nefa ny fampitaovana eo anivon'ny distrika ohatra izay antenaina ho avy tsy ela misy fanavaozana birao any amin'ny ireny vondrom-paritra isan-karazana ireny izay tsy vitany hoe fampitaovana ohatran'izao fotsiny hoe fitaovana fanorenana ohatran'izao fotsiny fa asa mihitsy izay efa mandeha avy hatrany eny anivon'ireny faritra ireny. Nanamafy ny solombavam-bahoaka ny distrikana Ambohidratrimo fa antenaina ny itambaran'ireo siady efatra taona ireo amin'ity taona ity mba azahoana manatanteraka ireo asa heverina fa ho fampandrosoana ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana izay misy ao anatin'ny distrika. Raha tsy ahevina dia nahena ny fanjakana ny teti-bola ho an'ny siady 50 tapitrisa ariary izany nandritra ny fotoam-piasana ireo solombavam-bahoaka teo aloha. Lasa 90 tapitrisa ariary anefa ny vola natokana ho an'ny fampandrosoana ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Misy fiatraikany lehibe eo amin'ny fanohizana ny programa ampampianarana, ny fatapahan'ny fianarana vokatry ny rotsakorana sy ny fiakaran'ny rano ranonambarany mpitantana sekoly. Voateranentsika fandaharam-pianarana arak'izany izy ireo raha vantany vao afaka mianatra ny mpianatra ka tsy ampiatra ny herinandro akanainana ny paozy amin'ny 2 volana fahatelo amin'ity taom-pampianarana ity izay tokony ho amin'ny herinandro io raha ny tetiandro. Sanatria misy ny tsy vita ny programme amin'ity deuxième trimestre ty dia ny troisième trimestre zany no angalana fotoana kely amin'ny tana ny programme rehetra izay tsy vita noho ny ratsika malala zany ny toetrandro izay hita amin'izao zany fa raha ny anay ty amin'ny faritra misy anay manokana dia ao anatin'ny trabona tanteraka ny ankizy tsy afaka miakatra mianatra. Tena zava-dehibe ngambany dia ny hoe amin'ny fotoana izay afahany manararoatra amin'ny fandaminana sy famitana ireny programa ireny dia izay no ezahana ampandikana lesona ny ankizy sy hanazavana an'izany mba ahafahana rehefa vita ny période na cyclone dia any amin'ny révision no atao mafy zany mba ahafahana raha mampiraikitra tsara an'izay amin'ny ankizy tsirairay avy. Tsy hisy ihany koa arak'izany ny fakana fotoana manokana amin'ny famerenana ireo hetsika tokony natao tamin'ny andro natokana ho an'ny sekoly izay tokony natomboka ny alarobia lasa teo.
iompana amin'ny famitana ny fandaharam-pianarana ireo sekoly tsy miankina raha ny fanazavana hatrany iroso amin'ny fanomezana lesona ny ankizy any an-trano ihany koa raha mitoy ny fiatoana tahaka izao. Raha amin'izao zany aloha zany raha hoe sanatry zany araky ny hitantsika moa zany efa misy zany zao miodiody an'izay ny cyclone raha mitoy lava zany ny fotoana izay mety ho tapatapaka zany amin'ny cyclone amin'ny tondra-drano rehetra sy ny eo koa moa zany le hoe tsabona ny ankizy dia mifindra toerana dia tsy maintsy hiverina indray nytony tamin'ireny corona reny zany hoe misy ny fanomezana devoir an'ireny ankizy ireny amin'ny fotoana izay tokony hanomezana devoir anazy. Mahatsikaritra ihany koa ireo mpanabe fa mihena ny lentan'ny mpianatra noho ny antony maro samihafa raha nambaran'izy ireo hatrany. Manampitrotraka ny zava-misy ny fiatoan'ny fianarana toy izao ary dia ezaka lehibe manokana ho an'ireo mpampianatra ny famerenana ny sain'ny ankizy amin'ny fianarana aorian'ny fantapahany fianarana raha ny fanazavana fiemorana amin'ny nivaon'ny ankizy anivon'ny sekoly satria miova foana ny programa akoatra ny zavatra misy zany ohatra zao hoe fatapatapahana zao dia lasa miena ny faripaizan'ny ankizy ankehitriny. Ny anay moa zany asiana référence foana hoe raha taloha ny atao hoe classe de septième taloha sy ny classe de troisième ankehitriny ngambany mitovitovy ny niveau amin'izao fotoana zao satria ny ankizy taloha zany tena nanana tombony teo amin'izay rafi-pampianarana zay tsy misy ny fampiovaovana ohatra zao zany dia hita zany fa nampandroso le izy. Trano iray eny Ambaranjana ny tany mora no niotsahan'ny tany omaly tokony ho tamin'ny 1 alina raha ny fanazavana Natrimaso. Ny rotsakorana ny sesisesy tamin'ity herinandro ity no nitarika ny loza raha ny fanazavana fa eo ihany koa ny tsy fisian'ny fanorenana manaraka ny tokony ho izy. Rindrin'ny trano iray tamin'ny toerana avo no niotsaka ka nianjera tamin'ny trano tamin'ny toerana iva. Vokany, vehivavy lehibe iray sy ny zafikely no namoy ny ainy. Ny rendoza kosa ity iray mpianakaviana ity. Tena zavatra nitranga zany dia hitanareo moa ny orana avy. Dia izay telo menaka kely efitra telo mantsy le efitranonay. Dia ny lekala kely anankiray ary amin'ny akaikin'ny lakozia dia izay mivadina aty amin'ny farany atsimo. Dia le raha matovadika moa fa tsy salamalama raha teo. Dia efa samy natory. Tsy nisy anatsimo fa dia niaingo fotsiny dia nisy zavatra nidrefitra dia nidoboka be teto ambonitro. Dia hatreto no nitranga. Dia teo nanomboka niatso vonjeo. Fa ela ihany mbo nisy olona tonga. Telo mianaka ireo natory tamin'ity trano niotsahan'ny tany ity raha ny loharanom-baovao hatrany. Tsy nisy intsony ny azony raisina vokatry ny fiotsahana raha ny zava-misy ety an-toerana. Le bateria zany voatosika le tranon'olona nirodana dia iny no tena nahatonga le trano nirodana. Natosiny le bateria, natosika le trano nirodana zany le izy dia lasa niotsaka ao anatin'le tranon'izy mivady daholo le tranon'le olona sy niaraka tamin'le vato be amin'le bateria. Anankiroa le olona maty tao anatiny iny. Dia izy mianaka vehivavy zany dia izy no velona tao anatin'izay ndrazay. Ny entana moa tsy isy azony raisina fa dia potika ao. Hatramin'ny taratasy ara-panjakana sy ny rehetrarehetra zany mbola betsaka ny tavela ao. Asa tsy fantatra hoe efa nisy namanareo nijery ny atota amin'ny biriky sy ny an'ny vato ao amin'ilay toerana ao fa dia hoe azo alaina sary an-tsaina hoe ohatra n'iza ny fahavoazan'ny olona tao fa dia hoe isorana ny tompo aloha fa dia avitra ny ainy zany izy rery. Fangatahana nataon'ireto fianakaviana ny arambona ireto, ny andraisan'ny tsirairay ny andraikitra manandrify mba tsy hatongavana amin'ny loza tahaka izao. Ny tsy fitandreman'ny sasany amin'ny fanorenana ataony no mitarika fahavoazana ho an'ny hafa raha nambaran'izy ireo. Le fanorenana tsy ara-dalàna zany ana ny tena mba teneniko hoe tokony fampiarahan'ny mpiray vodirindrina mihitsy zany rehefa hanorina zavatra satria vao nanomboka nanao ny trano io le olona teo manodidina dia efa natahotra ty raiko teo hoe hitera-dozy ty zavatra ataony ty olona ty. Kanjo moa dia tateraka mihitsy le izy hoe tonga le loza zany fa tsisy zavatra azoko tenena ankoatran'izay fa izy efa nanahy mihitsy zany ty raiko ty amin'izay zavatra zay fa tonga izy satria
ny eloko ny sasany mihitsy zany ny fanaovany manaonao foana ny sasany dia metraika amin'ny olona tsy manatsiny ohatran'izao ilay izy zay zany lesina azo tsoana am'izany hoe rehefa manorina zany dia tokony mba misy fitandremana faravaratsiny mba ny fokotany manodidina sy ny anina zany mba mandray andraikitra mijery an'ireny fanorenany ireny fa ny zavatra ohatran'izao dia zavatozy. Tonga tetỳ antoerana moa ny avy eo amin'ny sampana mpamonjy vonina tamin'ny fandalovanay tetỳ antoerana. Ankoatra ny fanatsarana sy ny fiarovana ny fefilo sy ny tohadrano manondraka ireo tanimbary dia isan'ny asa maika ho an'ny ben'ny tanàna vaovao voafidy eto amin'ny komina Ambotrimanjaka ny asa fanamboaran-dalana. Miapotika sy simba avokoa ny lalana eto amin'ity komina ity ka isan'ny antony andraisana izao fanapahan-kevitra izao raha ny fanazavana. Volan'ny komina madiodio no anatanterana izany hoy ny ben'ny tanàna saingy tsy sakanana ireo malala-tanana hiaray asa mba anatanteraka ny asa ho fampandrosoana. Ny teny filamatray dia tsotra ao anatin'ny dimy taona ity zo ny fandrosoana fa toavina amin'ny mahamalagasy dia izay metinay ny fandrosoana zoan'ny rehetra ary zon'ny malagasy ny androso ao anatin'ny fanomezana asina ny mahamalagasy atsika izay ny filamatra metinay ary dia anatanteraka an'izay izahay manomboka izao 7 martsa 7 volana martsa ary koa hiatrika ny foire zoto ny anarana zay zo ny fandrosoana taovana amin'ny mahamalagasy zay amin'ny paka dia efa manomana an'izay zany izay ankoatr'izay moa dia efa miomana ihany koa izay amin'ny fanamboarana ny lalana eto Ambotrimanjaka hitanareo fa misy simba ny lalana dia efa miroso izay amin'ny herinandro amina mahery kely eo ny fanomanana eto taratasy fanamboarana izany lalana izany dia izay no asa maika ataonay fa ny programa lavitrezatra zay nitenenina moa zany tamin'ny fampilezan-kevitra dia ny hoe tonga ny Ambotrimanjaka ho komina filamatra dia hitanareo eto zany ao anatin'izany ny fanasiana ny jiro rehetra eto Ambotrimanjaka izahay zao na tonga raha ny delezita azy dia miasa foana ny komina satria efa nisy lamina napetraka ny amin'izany eo ihany koa ny fametrahana ireo caméra samihafa eto amin'ny tanàna Ambotrimanjaka zany hitanareo fa raha mivoaka na miditra anareo dia isy caméra de surveillance eto amin'ny tanàna Ambotrimanjaka eo ihany koa ny rano eo ihany koa ny fanatsarana ny fanabeazana indrindra zay ametraka biblioteka ny komina ametraka ihany koa ireo fanofanana samihafa ny tanora mba mpalasa mpandraraha. Ankoatra izay dia isan'ny efa nirosona ny famahana ny olany fitaterana miazo ity komina ity raha ny fanazavana nataon'ny ben'ny tanàna hatrany. Nisy olana manko izany teo aloha ka antony tsy maintsy nanaovana ny fiaonana tamin'ireo mpitatitra efa indromy taona izao raha ny fanazavana hatrany. Ny olana eo amin'ny fitaterana dia efa niezaka ihany koa izay niona tamin'ireo mpitatitra ireo efa 3 taona izay ary dia ivory ny filan-kevitra amin'ny elanandro ambony io dia rehefa napahan-kevitra zany mikasika ny fandaminana ny fitaterana. Ankoatr'izay ihany koa moa zany dia efa niroso zay eo amin'ny fanadiovana ny fitantanana satria izay ny lahara-pahamiana voalohany ihany koa dia ny fanadiovana ny fitantanana eto anivon'ny komina sy ny fametrahana ireo rafitra rehetra zany mba ahafahana mandroso manatanteraka ireo programa nasa rehetra nitenenina tamin'ny fampelezan-kevitra satria ireny programa nasa ireny tsy natao azahoana vaty fotsiny fa tena ho tanterahana. Iankinany asa fampandrosoana ny fametrahana komina tsara tantana. Ny fanehoana ihany koa fa misy asa mivaingana amin'ny alalan'ny etra alohan'ny vahoaka no isan'ny mamporisika ny vahoaka andray andraikitra. Tahaka ny komina rehetra dia misy ny mandoa etra fa eo ihany koa ireo tsy manefa izany hoy ny fanazavana. Saingy miankina amin'ny fanomezana tamberina andraikitra mivaingana no fomba entina mandresy lahatra ireo malaina amin'ny fandoavan-ketra hoy ny nambarany ity ben'ny tanàna ity. Tavaverin'androany tany Israely mivata mangatsiaka an'ireo takalinainy Israelianina efatra izay nahitana zaza roa ka ny iray efa taona ny iray kosa 9 volana niaraka tamin'ny reniny. Atezerana no nasesran'ireo fianakaviana sy ny praiminisitra Israelianina hiditra midingana faharoa amin'ny fampiatoana ny ady eo amin'ny Israely sy ny Hamas afaka 10 andro. Tokony hojerena amin'ny toe-zavatra misy ny fifampirarahana ho an'ny fanatanterahana io dingana faharoa fampiatoana ny ady io hoy ny Hamas. Miditra amin'ny andro faharoa amby 30 amin'ny fifanarahana amin'ny fampiatoana ny ady izay midika fa afaka 10 andro manaraka hifarana amin'ny fifanarahana raha tsy misy fepetra raisina ho amin'ny dingana faharoa. Zava-dehibe ihany koa manamarika fa tsy voazao ny teny ny Hamas fa vonina hamely ireo mpakakeliny ary fantatra Hamas fa mahatonga fizarazarana eo amin'ny fiarahamonina Israelianina izany. Vonina motsitra ireo takalinaina koa ny Hamas raha ny fanazavana.
ao anatin'io fanambarana io dia mananteny ireo fianakavian'ireo takalonaina fa ho tanteraka ny dingana faharoa amin'ny fifanarahana fampitsarana ny ady ary anaraka amin'ny fangatahany Hamas i Israely amin'ny fanafahany ireo mpakakeriny rehetra. Azo lazaina fa ny governemanta sy ny fiarahamonina Israeliana dia tsy manaiky io fanapahan-kevitra io amin'ny ankapobeny satria izy ireo mbola maniry ny hanohy ny ady raha toa ka ilainy izany, indrindra manoloana ny habibinana amin'ny ireo zaza amam-behivavy tao Gaza. Na izany aza mazava ny teniny Hamas fa tsy ho tanteraka ny dingana faharoa raha tsy miala tanteraka ao Gaza ny tafika Israeliana. Araka izany marefo dia marefo fifanarahana ho fampitsarana ny ady eo amin'ny Hamas sy Israely.